sangana isika. Iaraka maky ny salamo isika. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsy. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, lalan'ny saintsainy ny andro aman'alina. Fa fantatra ny Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana. Faly miarabantsika rehetra tonga soamantsara amin'izao sabata mahafinaritra izao. Mino fa notahin'Andriamanitra isika rehetra matoa tonga eto an-tranony androany ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no iarabany masetel anareo tonga soamantsara. Na dia mifanalavi-davitra ihany tsika eto fa mba samy mifampikopakopa tanana mariky ny fihavanana sy mirary soany anankiray sy ny eo ampita hoe tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra ianao. Dia samy hotahin'Andriamanitra daholo ary engany ety toerana natokana hivavahantsika ety amin'ity ety ety mba hitondra famelombelomana antsika ary reto seza banga rehetrarehetra eto dia ho fenon'ny anjely aloha androany ka ny hira izay ataontsika dia rahantsika manandratra miaraka amin'ny anjely izay miaraka amintsika androany dia amin'ny heriny izahantsika ho fenona tsikelikely amin'ny alalan'ireo namantsika izay mbola tsy lasa nanao vakansy. Dia mirary soa ary tonga soa eto an-tranon'Andriamanitra dia tonga soa andreo izay vao manatevin-darana koa. Arabaina manokana ny avy lavitra tsy lavitra izy fa mamangy antsika eto imendrika izany dia tonga soa ianao dia sens-toi à l'aise hozy izy ny vazaha miaraka aminay. Saotra to. Eto am-panombohana dia ndeha raha antsika marisitrisika ny hira efa hivelomako tokoa Jesosy ary ataontsika ampitiavana, ataontsika amin'ny fo ary raintsika mba ho fiderana an'Andriamanitra. Ndao ary. Ampaherin'olona
fahalalako ny fitiavana sy ny famonjena tolotra anameloka ray zao tontolo izao tsy lazako ny fitiavana efa fantatrao ny alemeko sy ny erananako Jesosy ampidino eto ny fanahina ampaheriny olonao Jesosy. Andiny fatelo dia ny lehilahy indray no asaina hira mafy asandrato ary ny feontsika ny lehilahy oelo ny vavaka ao ampo oirao farahina anafanana sy ampaherana ary miala miaraka arytsika Ofereceu anil-ny alemeko iano ny vavako Jesosy ampidino eto ny fanahina ampaheriny olonao Jesosy. naizanaiza toerana misy anao a dia izao lazao fa velona Jesosy na any am-piasana io a na any am-pianarana na any amin'ny toerana izay heverina fa misy tsy mahafantatra any Jesosy dia lazao fa velona Jesosy mitsangana tamin'ny maty andeha ho redontsika ny hira movetsy ho lazaiko fa velona Jesosy. Favelona tuku, favelona Jesosy, tantara tena su, e matimba isulu, isundra neluku, kalefizao mandresi, e veluna, vavao mavalire turilazao enyambara Jesosy veluna ubi vavao mavalire Jesosy veluna wampu fantatro toko somary angakaingana isika takurereja voavelany toko ivesany maniny lesoriny avoko ny fiadanam-pony o fahalalana soa
rainay masina tsara indrindra izay ny an-danitra isaoranay ianao noho ny fitiavanao manokana izay nanomezanao ny sabata ahafahanay mitsahatra. Raha io atolotra ianao ny haja ny dera ny voninahitra ny saotra noho izany fitiavana lehibe izany. Raha io raha hiaraka hidera sy hanandratra ny voninahitra ao eto amin'ity toerana ity izahay dia manatre izany fotoana izany Tompo. Mangataka aminao ihany koa izahay ny hamelanao ny tsy fahamendrehanay. Raha io raha hiteny amin'ny alalan'ny teninao ianao dia miaino anao izay amin'ity androany ity. Ireo namanay izay tsy mbola tafaraka aminay eto Tompo tahiny dian'izy ireo mba ho tonga soamatsara hiaraka aminay. Ireo izay tsy salama Tompo kasy io manokana izy ireny ary mangataka aminao izay mba hanasitrananao azy ireny. Ny fiarahanay androany Tompo dia tianay apetraka eo ampelantananao ka mba ho sabata fifaliana, sabata feno ny fanatrehanao ary mba ho tsapanay izany fanatrehanao izany. Raha io mety izy ianao hiaraka aminay, mety izy ianao hisakambina anay, mety izy ianao hitarika ny lalanay. Izany no vavaka izay asandratray aminao. Sotra ray malalo. Amen. 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 Mbola mametina fiarabana antsika rehetra hatrao sabata izao. Ny fanitana fanatritsika androany dia tantarany andro. Hoy izy hoe nanjary afatrosa aho. Nanapitra ny karamako ny trosa ary fahadisoko izany. Niena be tokoa ny karamako izy rehefa nova asa aho. Kanefa tsy niova ny fomba nandaniko vola. Latsaka lalindalina kokoa tao anatin'ny trosa aho vokatra izany. Zara raha misy ny vola hividianako izay ilaiko rehefa avy mamerina nampafolony aho. Natsapa onjaly aho, ny alony novako azy dia nanome ny 100,000 ny vola miditra ho ampafolony aho. 100,000 ihany koa ny fanatitra ary 100,000 ho an'ny fiantrana. Amin'izao anefa dia ny ampafolony sisa no averiko ary afaka efa taona anohany farafahakeliny vao ho afatrosa aho. Tsy te handrela aho ka nieritreritra ny amin'ny Malaki 3. Izay ambaran'Andriamanitra aho ny zana toetra azy amin'ny ampafolony sy fanatitra izay ataontsika. Ny sentolalina aho raha nanapa-kevitra ny hanolotra 100,000 ny vola miditra amiko ho fanatitra ho an'ny asa fitoriana. Ho fanampy ny ampafolony ary nanantena ny ahita asa antselika aho mba hanonerana ny vola fanatitra. Tsy nahita asa fanampy nefa aho. Kanefa 10 volana taoriana lorako fanatitra dia afatrosa aho. Tsy haiko manazava izay nitranga. Kajin'Andriamanitra izany. Rehefa tsy nomeny vola fanampiny aho dia nataony tsy nandany be ny fiainako. Tsy ela taoriana nanaovako fanatitra dia tsy maintsy nividy tapakila fiaramanidina aho ahafahako mitsidika ny raiko izay marary. $10,000 monja no vidanina ny tapakila mandroso miverina. Izany hoe nisy fihenam-bidy raha oharina amin'ny $500 mahazatra. Taoriana izay dia nisy serana mpiaramanidina koa dia nisy namana nanolo-tena hitondra ihany koa ana amin'ny serana mpiaramanidina andehanana anakany. Rehefa izay dia nisy namana hafa koa nanasay hipetraka tao amin'ny efitrano fandriana izay tsy nandoavana ninonino. Mbola azo tohizina lava izany lisitra izany. Antso, mino aho hoy andro fa mitahy ireo izay manome ho azy mihoatra lavitra noho izay nangatahitsika na eritrerititsika Andriamanitra. Ny vavaka sandrantsika androany dia hoe rainay izay nan-danitra meteza ampitombo ny finoanay mba hanananay fahasahiana manandrana sy mizahatsara Jehova. Psalamo 4:30. Anio dia izany ny antso ho antsika tsirairay avy. Raha tsy manao fanandramantsika tsy ahita. Ohatran'ilay hoe izay milalao ihany no mahazo. Dia izay ihany koa izay manandrana ihany no mahita. Dia androany dia
atsika tsy ray avy ny fisainana hoe aiza ho aiza amin'izany ary ny fanandramanefa nataoko, aiza ho aiza amin'izany ny toerana misy ahy raha oary amina ny fahasoavana izay men'Andriamanitra ahy. Andeha isika androany eo ampanatazana ny fanaraisana ampafolony dia eno feokira izay andravaka izany ka ny fontsika dia torotsika ao anatin'izany feokira izany ihany koa tsy vola makarena ihany fa izay ihany koa tsika ara-manontolo dia hoaritsika omentsika antompo avokoa. Amen. Iaraka hitsangana vavaky ny fanatitra. Ny Andriamanitra ranay masina indrindra ny an-danitra, indro izay manatona ny seza fiandriananao miaraka amin'ireto fanatitra ireto. Sotranao ny amin'ny fanambinana ny fahasoavana izay nomeno anay ka aterinay eo aminao ny apahany amin'izy ireny raha eo. Ray malalo, tsy ny arena, tsy ny vola ihany no aterinay eo aminao fa ny fonay ihany koa. Atolotra eo anao ny fonay mba ho fanatitra velona kasitrahanao. Ary mangataka aminao ihany koa izahay ny tahinao ny isam-batan'olona ny arosahanao anay ny fanambinana raha eo. Dia zavavaka izany no asandrana miaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ihany. Amen. Bonjour à tous. Ils sont où les enfants? Est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, et venir par ici? Vous êtes tous là? Aujourd'hui, on va parler des mots et des paroles que nous sortons de notre bouche. Qu'est-ce que vous dites quand vous êtes content? Quand vous êtes très heureux et quand vous avez tout ce que vous voulez, vous êtes très content, qu'est-ce que vous dites à tout le monde autour de vous? Oui. Oui, c'est vrai. Et quoi d'autre? Quand vous êtes très heureux, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que... Oui? Je dis merci, moi, parce que sinon, si tu ne remercies pas, c'est comme si... En fait, remercier quelqu'un, c'est très très important parce que si tu ne remercies pas, c'est comme si tu étais un peu mal poli. Oui, c'est vrai. Merci.
C'est vrai. Mais contrairement à ça, quand vous êtes fâché, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites aux gens autour de vous? Surtout à ceux qui vous ont fait du mal. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Oui, mais quoi d'autre? Nous sommes tous des humains. On ne contrôle pas très souvent notre bouche. Qu'est-ce que vous dites? Comme des insultes. Oui, c'est vrai, des insultes des fois. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur ce qu'on sort de notre bouche? On va voir dans Jacques, chapitre 3, verset 10. Il est dit: d'une même bouche procède la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas que ces choses aillent ainsi. Alors Dieu ne veut pas que notre bouche sorte des mots qui vont blesser les autres et aussi qui vont leur faire du bien. Parce qu'il faut juste dire des choses qui peut-être soigneront le cœur des gens. Pour vous prouver que c'est mieux de dire que des bienfaits des autres, je vais vous partager des papiers. Alors, à ces papiers, vous allez dire des méchancetés. Mais, à chaque fois que vous les dites, vous allez plier les papiers. Vous allez faire comme ça. On va dire je ne t'aime plus. Et on va faire comme ça avec le papier. À chaque fois qu'on dit des méchancetés, on va les plier comme ça. Alors, dites ce que vous voulez au papier, mais il faut faire ça à chaque fois. Oui. Peu importe. Vous allez dire des méchancetés et les plier comme ça. Allez-y. C'est fait? Vous avez dit assez de méchanceté comme ça? Et maintenant, on va dire pardon au papier. Mais en disant pardon, on va les déplier. Vous avez dit pardon au papier et qu'on l'a déplié, est-ce que le papier est redevenu comme avant? Alors les paroles blessent. Quand vous dites du mal aux gens, vous pliez leur cœur comme ça. Et même si vous dites pardon, ça ne redevient pas comme avant. Alors faites attention à ce que vous dites, parce que les mots blessent. On va prier pour... Seigneur, merci de nous avoir donné ce message aujourd'hui. Et peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que nous ressentons, s'il te plaît, viens dans nos cœurs et calme-nous avant que nous disions quoi que ce soit. Au nom de Jésus, Amen.
Baú
Ny vakiteny fototra antsika androany dia ao amin'ny apokalipsy 3:1-20. Apokalipsy 3:1-20. Ho afainga anao tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satrobonahitrao. Amen. Fifaliana mandrakariva ny miaraka midera sy mankalaza an'Andriamanitra rehefa sabata ohatran'izao. Faly mahita ny ankizy majinika, faly mahita ny tanora, faly mahita ny lehibe, ary faly ihany koa mahitanao any tokantrano izay manaraka izao fampaherezana izao. Androany dia mitondra ny lohateny hoe mandroso hatrany eo amin'ny fiaikana izay manoloana. Eny tokoa ry havana, isan'andro san'andro dia misy fiaikana foana izay eo anoloantsika, na defi izany. Misy fiaikana foana manoloana antsika isan'andro. Rehefa tonga tokoa mantsy ny sabata ohatr'izao dia matsapa mihitsy tsika hoe adino avokoa ilay asa nandritry ny herinandro sa tsy zany? Adino avokoa ilay raharaha, ilay ahiahy, ilay tahotra, fa tonga isika hifaly hideran'Andriamanitra, tonga isika hifantoka amin'ny hoe fankalazana an'Andriamanitra. Ary rehefa sabata ohatr'izao dia mahatsiaro sambatra. Iza amintsika eto no mahatsiaro sambatra amin'izao fotoana izao, fa tonga ny sabata ary adino avokoa ny ahiahy, adino ny tahotra, adino avokoa ny zavatra rehetra izay mitambesatra. Mahafinaritra tokoa izany, ary tena ilaina dia ilaina mihitsy izany manovo hery rehefa tonga ny sabata izany. Inona ny vaovao? Inona ny vaovao? Ho avy Kristy. Andeha ho jerentsika kely inona ny vaovao eto an-toerana, eto amin'ny Masetel. Niteraka fiadanam-po, ny akon'ny laiva izay nataontsika teto amin'ny fiangonana. Efa mahatratra 704 izao ny maso nahita izany. Ary tsy izay ihany, fa ny ao amin'ny kolonja ihany koa dia nisy izay niaraka nalefa, ary maro ihany koa no nanaraka izany. Ao anatin'izay maso ny jery izay nefa dia hita fa miasa ny fanahy masina, ary ny fanahy masina dia mibitsika mangina ary manao izay hitariana ny fanahy ho aiza ho eo amin'Andriamanitra. Ny vaovao manaraka ihany koa tao anatin'izany dia hoe anao ny 2e volet isika fiangonana. Dia nisy tanora ny teny tamiko teo ariana teo hoe dia miverina koa ve zany ny finanana nem, sambosa, pizza ary ny bonbon anglais. Izany no vaovao eto an-toerana. Vaovao eto an-toerana manaraka amin'ity volana ity isika dia eto amin'ny Ola no hideran'Andriamanitra, ary nomen'Andriamanitra toerana ohatran'izao isika ahafahantsika midera sy mankalaza anazy. Voninahitra lehibe no atolotritsika ho an'Andriamanitra noho izany. Ka noho izany dia asao ireo havana, ireo namana, ireo tapaka fa afaka mandray olona maro isika eto amin'ity toerana ity. Ka dia arabaina tonga soa ianao izay ho avy hanatrika izany fiarahana midera an'Andriamanitra izany. Vaovao manaraka, ny farana tamin'ny fomba manetriketrika ny sabata 17 tamin'ity 3 volana ity, ary tena nafinaritra dia nafinaritra izany. Tahaka amin'ny mahazatra moa dia mbola norumbany Elio
syry Jordan ihany loka tamin'ny fanaovana ny tsenjery fa 3 ary tena matehidera izany. Mahafinaritra fa noara-baina manokana ihany koa ireo lehibe any sekoly sabata ary nomena fanomezana izy ireo. Tamin'ny farany moa dia nisy ankizy kely ny resaka tamiko laza hoe vatomamy foana ve nomena fa mba ataovy mofo mamy ndray amin'ny manaraka, ka dia ozy mantsaindreo hoe alao ary fa horesako ny président ny sekoly sabata tsy iza izany fa i Zakary. Mahafinaritra ny vaovao eto amin'ny fiangonantsika, ndry andeha pasteur, lasy pasteur izay miovaova eo amin'ny fampandrosoana ny fiangonana. Isy pasteur vaovao indray ho avy hanome traikefa vaovao ao anatiny izay fanazarana ny ondry ho aiza ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay. Andeha pasteur, ary amin'ny sabata izao dia manasa ny olona rehetra izahay mba hiaraka anao veloma amin'ny pasteur, hiaraka akamamy izany fiarana izany, hiaraka isakafo isika, hiaraka andray ny fampaherezana farany izay ataon'ny pasteur eto amin'ny fiangonana amin'ny sabata izao. Ka amboary denizao ny programanao, hiaraka hifaly hiaraka amin'ny pasteur atsika amin'ny sabata hery ny androany. Fifaliana ny fiarana amin'ny pasteur, ary ny pasteur atsika moa dia lasa anatanteraka ny asany any amin'ny faritra Marsay sy ny Aix any amin'ny faritra any indray zany no misy anazy. Malahelo ny fiangonana kanefa mitsodrano azy itsika mba havita be amin'ny asa izay ataony eo amin'ny fanompona. Ny vaovao manaraka, fifaliana trano ny fiarahana. Nisy ny vavaka ho amin'ny tanindrazana izay niarahantsika ihany koa tamin'ireo mpino malagasy rahavavy izay teto amin'ny manodidina, ary nafinaritra dia nafinaritra izany. Tamin'izany indrindra no ny fampizarana ny hafaliana tamin'ireo rahavavy ireo, ary niasa ihany koa ny herin'Andriamanitra fa dia nanao hira fiderana isika Masetel, ary asandratra ambony hatrany ny voninahitr'Andriamanitra noho izany vaovao izay mahafinaritra izany. Izany ny vaovao am-piangonana. Fa inona kosa ny vaovao iraisam-pirenena? Inona ny vaovao iraisam-pirenena? Ny ravahady sahala ny baolina izay ny fanindrina ny ekipam-pirenena frantsay Suisse. Hoay, azafady, tsy naneny tsony ny ankolahy taorian'ilay baolina tsy maty ny Mbappé farany teo tamin'ny Euro. Tena natsiaro narary tokoa ny ankolahy, ka dia niverina tsy moramora tao an-tranona koa izy ireo. Mariana moa fa na dia mihira ilay hoe vato iray ve dia mba hoaiza tsy vita itsony noho izany faharesena izany. Vaovao manaraka, mandroso miandalana amin'ny fanatanterahana ny vaksiny izao tontolo izao, fa nagaka dia voambara fa tsy eken'ny Eropeanina ny tsindrona vaksiny izay natao taiza tany amin'ilay noson-draza antsika izay malala antsika. Vaovao ihany koa vakansa ny ankizy, vakansa ny ankizy, samy mikoropaka avokoa ny ray aman-dreny ny amin'ny fitediavana hoe aiza no andeha, aiza ny toerana aleha. Fifaliana moa ny vakansa, ka hoy izahay hoe manaova fialan-tsasatra mamy rakizy. Eo ihany koa ny lehibe mandehana manaova vakansa ary mangala tsirony amin'izany vakansa izany. Vaovao manaraka, efa en ligne avokoa zao ny zavatra rehetra. Eny, fa na dia fangataham-bady aza dia efa lasa en ligne avokoa amin'izao fotoana izao. Vaovao manaraka, sanganehana ny mpanaraka ny meteo fa efa vanim-potoana ny ete dia mbola oram-baratra foana ny mandeha. Ampidirina sy avoaka foana ny fatana barbecue fa tsy hita izay anaovana azy fa foana tampoka ny orana. Sahirana ny vehivavy misafidy ny akanjo anaovana.
noho izany vanim-potoana ny meteo miovaova izany. Ny vaovao manaraka rehefa tapenam-bava masika isika dia ny réseaux sociaux indray zao no aneno saoana, ka any amin'ny réseaux sociaux avokoa ny olona no mitatatata sy miresaka any na dia iresaka amin'ny vadiny ary izy dia hitantsika fa any amin'ny réseaux sociaux no ilazany hoe mba laivokely ngelefako ao atokotany ao e. Izany no vaovao iraisam-pirenena iaraha malala. Fa inona kosa ny vaovao izay ambarany baiboly? Inona ny vaovao izay ambarany baiboly resahany aminao isanandro isanandro? Inona ny vaovao izay resahany lazainy aminao isanandro isanandro? Tamin'ity volana ity dia tsy nitsahatra ny teniny mofinaina, tsy nitsahatra ny laza ny mofinaina ny amin'ny fampatsehivana ny olon'Andriamanitra amin'izay tranga mialoha indrindra ny fiaviany Jesosy. Ka ny vaovao voalohany ambarako aminao dia zao: ho avy Jesosy, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Ao anatin'izany fiaviany Jesosy zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe vonona ve ianao? Vonona ve aho? Vonona ve ny tenako? Inona no iseho alohan'izany fiaviany Jesosy zany? Manambara ny tenin'Andriamanitra ary ny adventista mitandrina ny andro fafito dia milaza mihitsy ny amin'ny afatr'ireo anjely telo izay lazaina ombieny ao amin'ny baiboly ny amin'ny fiaviany Jesosy sy ny tranga izay mialohan'ny fiaviany Jesosy. Ny Apokalipsy 9:20 ary ny 9:4 dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Ry havana, amin'ny alohan'ny aviany Jesosy dia hiasa mafy à grande vitesse Satana. Anao izay ambabo ny fon'ny olona maro Satana, ary izany teknika ataon'ny Satana izany dia mba hahatonga anao mba lasa miaraka mandray ny loza miaraka aminy. Isy loza izay omen'Andriamanitra izay miaraka amin'ny Satana. Hiasa mafy Satana, hiasa mafy izy. Ary amin'izao fotoana izao na resaka misy teny tsy voahevitra, zay dia fa anisany hitarihany Satana antsika. Hiasa mafy Satana, hiasa mafy Satana, ary tena à grande vitesse mihitsy no asa ataon'ny Satana. Amin'izay fotoana izay no hiteny Andriamanitra hoe miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Ny afatry ny anjely faharoa sy fahatelo io dia miavaka tsara. Ny antsoroa miavaka tsara no alefany amin'ny fiangonana ao anatin'ilay asa fampitandremana farany atao ho an'izao tontolo izao. Ny afatry ny anjely faharoa dia izao: ozy izy hoe ravarava Babilôna lehibe izay mampisotro ny firenena rehetra ny divay any fahatezerana noho ny fijangajangana. Ny afatra ny anjely fahatelo faharoa dia izao: miala aminy ianareo ry oloko, mba tsy ombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy azo anareo ny loza manjo azy. Tahaka ny antsoin'Andriamanitra ny zanak'Israely hiala tao Egipta mba ahafahany izy ireo mitandrina ny sabatany, no hiantsony koa ny vahoakany hiala ao a Babilôna mba tsy hakofany izy ireo ny bibidia sy ny sariny. Raha ohatra ka jerentsika tsara ny zavatra mety hitranga dia izao: anomboka mafimafy kokoa ny zavatra izay hiseho. Ary raha ohatra ka ny coronavirus rehefa
firy ny maty, firy ny tsy anasa, firy ny tsy manana anina hohanina. Raha izay ara ny zavatra mampikorotana antsika, nefa ny mbola hitranga, mbola ho mafimafy kokoa. Ao anatin'izany indrindra no ilayntsika mandray fanapahan-kevitra, mandroso hatrany isika eo amin'ny fiaikana izay manoloana antsika. Mila mandray fanapahan-kevitra isika zanak'Andriamanitra. Defy no tsy maintsy anoloana antsika. Ary izany indrindra no zavatra tokony hijoroantsika. Aorian'ny fitoriana ny fahamarinana ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia ampiasa ny herin'ny rehetra i Satana sy ny tafiny, ary isy fisavorovoroana ao an-tsain'ny maro no ireo feo maro miantso hoe indro aty Kristy, indro ary Kristy. Isavorovorotsika no izany zavatra izany. Isy fanolanana ny fahamarinana, ary isy ezaka mafimafy kokoa anandratana ilay sabata sandoka, sady aniratseranan'Andriamanitra mihitsy aza no ny fanoloana ilay andro no tahiny sy no amasininy. Lalàna mampahory no anamafisan'io sabata sandoka io. Dia misy fanontaniana ity mipetraka hoe, oviana ny fahotany no mitehaka amin'ny lanitra. Oviana ny fahotana no mitehaka amin'ny lanitra, dia izao mitehaka eny amin'ny lanitra any am-potsofin'Andriamanitra ny fahotana rehefa foanana amin'ny alalan'ny lalam-panjakana ny didin'Andriamanitra. Rehefa ho avy ny lalàna manga, rehefa ho avy ny lalàna izay ilaza amin'ny alalan'ny lalam-panjakana ny didin'Andriamanitra, amin'izay fotoan'izay dia hipaika any am-potsofin'Andriamanitra, ary ho avy Andriamanitra, ho avy Andriamanitra. Ia mafimafy ny toetra raha amin'izay fotoana izay. Hoy izy hoe, Ellen White, rehefa etsehan'ny herin'ny Satana ny fiainan-tsy hita, dia androtsaka fahazavana sy hery amin'ny olony kosa Andriamanitra, mba ho voambara amin'izao tontolo izao ny afatry ny fahamarinana. Jereo zany zavatra vaovao mafaly izany. Fa rehefa tena ampiasa ny heriny Satana, tena ilaza hoe zany tena izao, etsy andaniny zany kosa Andriamanitra, dia aninona? Androtsaka ny fahazavany Andriamanitra, ary anome ny heriny izy, ary araka n'izay voalaza ny amin'ny hoe voambara ny amin'ny afatry ny fahamarinana. Mahafinaritra tokoa izany. Mahafinaritra izany fa eo akaikitsika kay izany Andriamanitra. Ary iseho amin'ny heriny mihitsy izy amin'izany. Iamafy izy izy ny toedra raha. Ao amin'ny Timoty 2:7-15 dia izao misy vakiteny toy izao hoe any am-parany any, dia izao: fa aoka ho fantatrao izao fa any am-parany any dia hisy andro mahaory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, teny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manampitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahononom-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa nandà ny heriny. Ireny koa dia alaviro. Marina zany fa any am-parany any ny alalàna fa ho avy Jesosy, dia misy ireo fambara hoe isy horohorontany, isy coronavirus, isy an'izao, fa isy ihany koa izao zavatra izay lazaina izao. Ao ny olona lasa maninona? Tia tena, lasa tia vola, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja, tsy manam-pitiavana, ireny rehetra reny. Dia zavatra isy
izay fambara fa ho avy Jesosy. Eto dia tiako ny milaza amintsika fa misy toe-tsaina izay tsara ananana rehefa tonga izany fotoana izany. Ary mametraka fanontaniana amintsika hoe efa misy ve zany amin'izao fotoana izao? Efa misy zany. Ary raha fa misy ary zany inona ny toe-tsaina izay tsara ananana amin'izao fotoana izao? Ny inona ny toe-tsaina sy toe-po hoentina hiatrika izany vanim-potoana izany ahatonga antsika hijoro hatrany ka hatrany an-danitra. Dia izao ny toe-tsaina voaloha dia izao hoe hazakazaka amin'ny défi, amin'ny fiaikana zany. Andeha tsika hihazakazaka mihitsy amin'ny défi. Ka inona le défi atao? Ny défi ho ataontsika dia ireo le teny rehetrarehetra teo reo. Le hoe any aparany any dia isy ny andro mahory fa ny olona ho tia tena. Ndeha tsika mba hanao défi mba tsy haninona? Tsy ho tia tena. Ndeha tsika hanao défi mba tsy haninona? Tsy ho tia vola. Défi mba tsy ho mpiavonavina. Défi mba tsy hiteny ratsy. Défi mba tsy hoe manora isireny. Mba tsy misaotra. Ataontsika défi daholo izany rehetrarehetra izany. Vonona ve ianao amin'izany défi izay manoloana antsika izany? Hazakazaka ho amin'ny fiaikana ity. Hoe za dia hanao défi manokana mba tsy ho kiriana. Ao an-tranao indraindray misy olona kiriana be mihitsy. Hatreto zany dia lasa défi izay. Tonga dia tena défi manokana. Misy koa ny hoe mpieboebo da tiany fahafinaretana moa fitiavana ny Andriamanitra. Andeha ho ataontsika défi zany. Hazakazaka ho an'ny défi. Marina fa misy ihany koa ireo défi izay défi any tokantranonay amin'ity dia mba tafita amin'ny fianarana ny ankizy. Mba mahazo asa tsara ny ao an-trano. Mba ihany koa manao défi zay mba hahazo trano. Mahafinaritra zany. Manana défi zay mba hahazo fiara vaovao. Ao ihany koa ny hoe défi anay mba ho voatetinay izao tontolo izao. Marina fa misy izay défi izay. Fa androany kosa dia ampio an'ireto défi retony ianao hoe tsy ho tia tena, tsy ho tia vola, tsy mahononom-po, tsy mpieboebo, tsy kiriana, tsy reny rehetrarehetra reny andeha mba ataontsika défi izany. Ny toe-tsaina sy toe-po faharoa dia hazakazaka amin'ny faharetana. Matetika io faharetana io no betsaka no tsy tafavoaka amin'izy io. Hoe mba ny hazakazaka ihany zay ny hazakazaka sa hoe mety misy koa le fitenenana hoe manjay anjara ny zava-dehibe ny hazakazaka ihany zay fa totra ny tena tsy ampy-ngamba ny tosika fameno dia taraiky. Ry havana mihazakazaka amin'ny faharetana. Ahoana ny lazain'i Paoly momba an'io fihazakazana amin'ny faharetana io? Hebreo 12:2 koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy izay manaharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hahazoany fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. I Paoly eto dia tsy le heverintsika hoe endraso Paoly, fa i Paoly dia lasa aloha izy satria izy dia efa nahatanteraka ny fihazakazany. Efa nahatanteraka ny fihazakazany Paoly. Ry fiangonana malala, tsy isika ato mihitsy ny hoe ianona nge ny abandonne, tsy vita ny hatramin'ny farany le izy. Tsy isika ato mihitsy no hilatsaka andaharana fa za mino fa isika izay miendry sy manaraka izao
dia samy tazona sy fikitra izany fiazakazana izany. Samy tazona sy fikitra izany fiazakazana. Inona avy ny atao ao anatin'izany a fiazakazana izany? Ny atao ao anatin'izany a dia zao manaisitra ireo rehetra izay maninona mitambesatra amintsika. Dia inona ihany koa mijery aniza any Jesosy izay tompony ny finoantsika sy mpanefa azy. Izany no lakileny ary izany ny zavatra nataony Paoly. Miazakazaka amin'ny faharetana. Ny fahatelo a dia zao fiazakazana ihany koa izy ity, fa fiazakazana amin'ny fahamarinana. Ahoana indray izany fiazakazana amin'ny fahamarinana izany? Fiazakazana amin'ny fahamarinana. Tadiditsika rehefa natolotry Pilato ho an'ny vahoaka i Jesosy sy Barnabasy, teto Pilato dia nieritreritra hoe raha ohatra ka i Pilato no atolotro, i Barnabasy no atolotro ho an'ireto jiosy reto, dia mino aho fa i Barnabasy no omboan'izy ireo amin'ny hazo fijaliana fa tsy Jesosy. Satria izaho izy Pilato dia mahita fa tsy hitako izay fahadisoana nataony ity lehilahy ity mantsy an'i Jesosy. Dia inona ny zavatra nataony reto jiosy tamin'izany fotoana izany? Avitory Barnabasy ozy izy fa Jesosy no omboy. Inona ny zavatra misy? Miazakazaka amin'ny tsy fahamarinana ny olona. Ary efa tamin'izany fotoana izany dia efa nisy izany. Miazakazaka amin'ny tsy fahamarinana. Efa hitanao zao Jesosy fa tsisy fahotana nataony. Izy raha nanasitrana ny jamba, nanangana ny maty, koa maninona no izy no lasa ohatrany hoe izy indray no nomboana. Miazakazaka amin'ny tsy fahamarinana izao tontolo izao. Mila isika miazakazaka amin'ny fahamarinana. Inona ihany koa? Azakazaka amin'ny fiambenana. Tadidiko mihitsy misy namako izay dia ozy izy hoe ataovy tsara ambiny, fa tandremo sao dia mibanaka ny garda. Izay mihitsy ny fomba filazany. Tandremo sao dia mibanaka ny garda, fa raha vao mibanaka ny garda dia miditra ho azy izy, miditra ho azy Satana. Azakazaka amin'ny fiambenana. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ao Matteo 5:17 misy an'izany. Inona ihany koa? Azakazaka ny amin'ny finoana. Azakazaka ny amin'ny finoana. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra ao Marka 4:5-12, haitsika tsenjery. Izay mihitsy atao batisy sanovonjena. Mila mino isika ary mila mandroso amin'izany fiaikana lehibe izay manoloana antsika izay. Ary ny azakazaka izay tokony ho ao am-paositsika isan'andro dia ny azakazaka ny amin'ny vavaka izay ohatra ny ataontsika azakazaka amin'ny vavaka. Isaky ny mahatsiaro isika dia mivavaha. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Mila ataontsika eo akaikitsika eo mihitsy mivavaka. Saky fa misy ilaina azy dia saky fa misy atao dia anao an'izao indray tia ny vavaka. Fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra. Luka 2:20-30, fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehany zanak'olona. Rehefa ho avy izany fifaranany ity tany ity izany dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe miambena, azakazaka ny fiambenana ka mivavaha mandrakariva mba ahery anareo. Misy forsa manokana izay omen'Andriamanitra ao anao rehefa tonga izany fotoana izany. Misy forsa izay tsy hita penipesena izay omen'Andriamanitra ao anao rehefa tonga izany.
ary marika pirofo mipaika amin'ny tendany a ny zavatra nyseho tamin'ireny coronavirus ireny fa nataon'andriamanitra hoantsika narovan'andriamanitra meny hery manokana isika mba hialana sy adiana amin'izany zavatra izany. Ekeko fa samy manana ny azakazany tsirairay kanefa izay tonga ihany any amin'ny farany no mahazo ny loka ary ekeko fa miara-manaiky amiko ianareo hoe izay tonga hatramin'ny farany ihany no mahazo ny loka. Lasa nody zao a Rien Mbappé satria nanina izy tsy nafaty penalty, tsy nahazo ny loka. Ny tonga hatramin'ny farany ihany izay ihany no mahazo ny loka. Ahoana hozy izy Paoly ao amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fafito ka hatramin'ny favalo. Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fafito ka hatramin'ny favalo. Efa niady tsara aho, natateraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho, hatr'izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany ihany koa. Ny tonga ihany ozy izy no mahazo ny amboara. Izay tonga ihany no mahazo ilay satroboninahitra izay omen'Andriamanitra. Misy fanontaniana anankiray ity mipetraka hoe mety misy ve mpiazakazaka diso lalana? Mety misy ve very ony, tena very ony mpiazakazaka lasa tsy hita hoe nakaiza ry zareo. Mba nanaraka signe de piste ihany izy fa tsy hita an'le izy. Nanaraka GPS fa very. GPS moa impiry manary antsika. Nanaraka ihany izy fa very. Mety misy ve mpiazakazaka diso lalana? Zao misy toro lalana ity men'Andriamanitra antsika. Mba hahatonga antsika tsy ho very. Mba hahatonga antsika ho ao anatin'ny mpifaninana mpiazakazaka dia misy toro lalana anankitelo ity omen'Andriamanitra antsika. Toro lalana voalohany, ahoana hozy izy Jesosy mantsy an'ireo mpianany? Manara, avy manara ahy. Zay zany ny voalohany, toromarika voalohany, hozy izy Jesosy hoe avy manara ahy. Ahoana re raha ianao zao no nitenen'i Jesosy mivantana tamin'izany fotoana izany hoe baba avy manara ahy. Ahoana ny sentiment anao, ahoana ny zavatra hoe fomba izay niainanao an'izany. Ny zava-misy ry havana dia tena miteny ohatran'izany mihitsy Jesosy ankehitriny. Miteny aminao mivantana ohatr'izany mihitsy Jesosy ankehitriny hoe avy manara ahy. Ataovy mpianatra ozy izy ny firenena rehetra. Ny torolalana faharoa dia izao, miverina toy ny zaza, ateraka indray. Tsy maintsy ateraka indray isika raha ohatra ka andalo amin'izany toromarika tara-dalana izay omen'Andriamanitra izany. Tsy maintsy ateraka indray isika. Zany hoe alevina ny otantsika, alevina tanteraka mihitsy ary maka ilay bietsika hidirana ao amin'izany fiainana mandrakizay izany. Dia ny batisa. Ry namako, mbola misy ny fotoana ankehitriny. Ry sakaiza, mbola manana fotoana isika ankehitriny andraisana izany bie izany. Ary anandevonana tanteraka ireo fahotana izay mety ohatrany hoe mbola mitakosokosona ao amintsika ao. Atolory an'i Jesosy izany fahotana izany ary raiso ny bienao
idiranao amin'ny fiainana mandrakizay. Torolalana faharoa izay. Torolalana fahatelo dia zao hoe fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mety mieritreritra itsika hoe ahoana ary ty, fa izao ny vahaolana dia zao manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Manao ny asa izay nanirahan'Andriamanitra. Tsy verimaina ry havana, tsy verimaina ny asa izay ataontsika amin'ny alalan'ireny hira, amin'ny alalan'ny fanaparitahana, amin'ny alalan'ny zavatra rehetra ataontsika, dia izay le hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny témoignage izay ataontsika, ny fizarana rehetra, tsy verimaina izany, fa izay le hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo torolalana telo ireo dia anisan'ny signe de piste izay makany an-danitra, makany amin'ny fiainana mandrakizay. Eny tokoa ry havana, manaika fa lalana, lavitra ny lalana, manaika fa sarotra ny lalana, ary indraindray nefa dia mila mampitanondrika izany lalana izany. Ary indraindray tsika dia mametraka mihitsy hoe aleo rangahy hifarany eo ny any lalana, aleo za hiabandona. Dia tsaroko ilay fiaraha-mivavaka tao amin'ny larobia ariva izay niaraka tamin'ny kiady indray mandeha hoe ozy izy tamin'izay hoe ianao ozy izy mieritreritra hoe manao teboka ianao, point izany. Nefa Andriamanitra mbola manao virgule amin'ny fiainanao. Ianao fa mieritreritra hoe vitatreo ny amiko hoe aloha hialan-daharana, nefa Andriamanitra mbola manisy virgule hoe mbola hitohy, ary mbola andresy ilay fiaikana ianao, mbola andresy ilay défi ianao. Tena tsy vitako mihitsy rangahy ty défi anankiray ty, tena mbola resy foana ao anatin'izay, dia nanao teboka ianao, nefa Andriamanitra mbola manao virgule hoe mbola resinao io fiaikana raha io. Ary ny vavaka izay asandratro amin'ny sika izay manaraka izao fotoana izao dia hoe tsy maintsy mandresy isika ao anatin'izany fiaikana izay manoloana antsika izany. Tsy maintsy mandresy isika, ary Andriamanitra no miaraka amintsika. Miantehera amin'ilay mpamonjy dia Jesosy izany. Matoky azy, tazomy ny fanantenana, maneke ho mpiara-miasa aminy. Ry havana, eny amin'ny lalana eny, omaly rehefa nizotra ho any Saint-Étienne izahay, dia betsaka ny accident eran'ny lalana. Betsaka ny accident. Kanefa rehefa mandeha ianao dia misy ilay atao hoe anticiper. Efa mahita meloha ianao hoe iny fa misy mifreine eo alohanao dia efa mifreine koa ianao aty aoriana. Mianticiper ianao, miala. Raha hitanao fa misy fahotana izay mitady hiditra, tonga dia efa mianticiper. Fantatrao fa hiara hisotrosotro toka ny ale ao, tonga dia efa mianticiper fa tsy miditra ao anatin'izany. Raha ohatra ka tazantsika fa misy fofopofona Satana, tonga dia mianticiper, aza miditra amin'izany zavatra izany. Tandremo fa izany no zavatra mety misy, ka ilaina ny mianticiper andreny zavatra izay manoloana antsika ireny, ary Satana dia miasa amin'ny atonga antsika ho namany ao anatin'izany, ka atonga antsika andray ny loza ao anatin'izany. Fa rehefa mianticiper itsika, miala, mivavaka, amin'ny alala mivavaka, hafa maina ny zavatra izay manoloana antsika, ary fifaliana lehibe izany.
ny vakiteny fototra izay nyvakiny ray anina androany dia milaza hoe ry fiangonana ho avainganao ho Jesosy. Tano mafia izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Indro ho avainganao. Tano mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Ny vavaka izay asandratro atsika fiangonana, ho atsika izay manaraka izao fampaherezana izao dia hoe ho avaingany Jesosy. Tano mafy izay efa nanananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Ary ny afatra farany izay tiako ihany koa mba ho zaraina amintsika amin'ity maraina ity dia izao hoe vonoa ny baolina. Vonoa ny baolina. Inona ny dikan'izay hoe vonoa ny baolina izay? Ny dikan'izay hoe vonoa ny baolina izay dia izao hoe manaova ny sitrapon'Andriamanitra. Manaova ny sitrapon'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ry havana no zanak'Andriamanitra. Ary rehefa manao ny sitrapon'Andriamanitra isika ka lasa zanak'Andriamanitra, mahafaty baolina dia lasa mahazo ilay amboara, dia ilay satroboninahitra izay omen'Andriamanitra atsika. Ilay satroboninahitra tsy mety loha, ilay satroboninahitra izay misy ny kitana izay nanaovantsika ny asa nandritrintsika tetỳ tany. Ary rehefa ho adin'Andriamanitra isika hoe nakaiza ireo andian'ondry tsara tarehy izay menanao, izay zanakao izany, izay adiditsika, ny ahatonga ireo zanakitsika ireo any amin'izany fiainana mandrakizay izany ihany koa, dia hoy isika hoe indreto izahay sy ny andian'ondry tsara tarehy izay nomenao anay ry ray be fitiavana. Ry fiangonana malala, nomen'Andriamanitra andian'ondry tsara tarehy isika dia ireo zanakitsika ireo. Nomen'Andriamanitra andian'ondry tsara tarehy isika izay adiditsika dia ireo zanakitsika ireo. Ao anatin'izany ihany koa isika izay mpamony baolina, izay mpanao ny sitrapon'Andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny afatra amin'ity androany ity dia izao hoe ho avaingan'Andriamanitra tano mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Mino aho fa manomboka androany isika dia hijery ary ohatrany hoe hitandrina toy ny anak'Andriamaso izany fahazahonana izany fiainana mandrakizay izany. Izany hoe ohatrany hoe ataontsika tena très important ny azahoantsika n'izany fiainana mandrakizay toy ny anak'Andriamaso, ary ny fiarahantsika amin'ny zanakitsika, amin'ny fiarahamonina, amin'ny fanaparitahantsika an'izany no tena zava-dehibe ihany koa. Ry havana, hifarana hatreo ity fampaherezana ity, fa mino aho fa ahery isika. Mino aho fa ahery isika mandritry ity herinandro ity, ary rehefa mahery isika dia ampahery ihany koa ny fianakaviantsika, ny tokantranontsika, ampahery ny any amin'ny toeram-piasana, ampahery ny any amin'izay lalana rehetra alehantsika. Manomboka androany manoloana antsika ireo défi marobe izay nitanisana teo ireny, atombohy amin'ilay hoe défi amin'ny manina izy teo hoe bekiry, atombohy amin'izay mba tsy bekiry tsony isika ao an-tokantrano ao. Fifaliana ny fiarahana tamintsika tamin'ity sabata ity, ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
andeha ary hitsangana hivavaka isika tompo. J'invite à tous les enfants de prier. D'accord? Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de nous avoir ramenés dans ton Église. Merci pour tous les petits-enfants qui sont là. Merci Seigneur de les accompagner, même s'ils n'ont pas tout compris ce qu'on a dit ce matin. Seigneur, nous savons que tu es toujours là pour eux. Tu les aimes et tu es leur Dieu. Seigneur, aide-les à grandir en toi, en sagesse envers les autres et surtout devant toi. Tompo misaotra anao zay satria afaka nanatrika izao fanompoam-pivavahana izao, niaraka teto, niaino, nianatra avy aminao. Heninao teo ny vaovao maneran-tany, vaovao any amin'ny taninay, vaovao eran'izao tontolo izao eto Frantsa sy ny manodidina, fa tena mirotoroto tokoa ny fiainana. Ary araka nisy le sekoly sabata dia indraindray zay dia tsy manana fotoana hitsarana, fa na sabata aza dia mbola mirotoroto ihany. Tompo, mifona aminao zahay, mamelany elokay, eto anatrehanao no hitondranay ny enta mavesatra rehetra mbola mitambesatra aminay ka mahatonga anay hisatra tsy anantona anao ary tsy andehanao ampahafenony ny iraka izay nampanindranao anay. Tompo, noharinao ohatra ny mpiazakazaka izahay, tsy maintsy miomana, tsy maintsy mitafy ny zava-panahy rehetra avy aminao, ko tafio ny herinao izay rehetra reto Tompo. Meo aminay ny fanahinao masina, fanampanantenanay ianao fa amin'ny andro farany, dia arotsakao ny ranorina farany, ka manoloana ny adinay, manoloana ny zavatra ratsy rehetra manerina izao tontolo izao, dia ngane izany fanahinao masina izany no ho tafianay tanteraka. Ka izy ihany no hibaiko anay, hanoro lalananay mba hahatonga anay hahazo ilay satroboninahitra izay nomanao anay. Tompo, tahio ity fiangonanay ity. Ampaherezo ny tsirairay avy. Ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay avy, eo amin'ny isam-batan'olona, na dia mbola tsy mivaly ary mivavaka ataonay tsy sasasasany, dia engany Tompo mba tsy halan-daharana izahay fa hiantehitra tanteraka aminao. Azononay ianao satria ianao ny fanampanantenanay Tompo, fa hiaro anay mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, koa dia ndreto izahay vonona, hitory ianao, hitory filazantsaranao, ko tantano izay Tompo mandra-pahatonga ny fiavinao. Tahiro namanay rehetra izay tsy afaka niaraka taminay teto, ao ny marary ianao ny dokotera nasitrana azy, ao ny kivy ianao ny ampaheran'izy ireny Tompo, raha ohatra ka tsy fantatra izy ireny. Fa raha fantatray kosa izy ireny dia irao izay ho any amin'izy ireo mba hampahery anazy. Maro amin'ny namanay koa ny maniry atao batisa eto amin'ny Masetel, nefa noho ny antony manokana ty pandémie ity dia tsy afaka nanao izany. Ao ny fianakaviana mbola tsy vory laniny, fa ianao Tompo mahafantatra ny lalany heveranao an'ireo olona ireo, koa dia tantano izy ireo, engany mba tsy hiala amin'ny safidiny, fa hanaraka anao mandrakariva ninina zavatra mitranga. Tehirivo izay mba hatoky anao hatramin'ny farany Tompo, dia engany ny fahasoavanao hirotsaka aminay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eo mitsanganana ihany ataontsika ny hira ilay tanàna masina.
mandray ny tsodrano isika ry fiangonana fa isika tsy mba naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy noho izany mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao amin'ny fanantenana izay tafianao miambena ka mivavah mandrakariva mba hahery anareo ary Andriamanitry ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.